Aiza ny mpianakavy ô? Isakafo re! Sakafo panahy! Sakafo panahy io entin'ny mpanompon'ny tompo raha zavamanantso Fleurette, mpitandrina avy ao amin'ny missiona kristiana protestante eto Madagasikara. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny mbola nanomezana izao taona vaovao izao, dia miarahaba antsika rehetra nahatratra ny taona 2024 dia mbola ho ampitomboina amintsika ny fahasoavana sy ny fiaidanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitra noho ny fahasoavana omenao anay ka nahatratraranay izao taona vaovao izao. Maro tokoa ny ady natrehanay tamin'iny taona lasa iny, taon'ny arety mandringana, taon'ny fahasairanana ara-bola, nefa ianao dia nanamarina ny teny fikasanao ka velonaina izahay. Isaoranay ianao fa mbola manomenay ny teninao ianao. Aoka ianao ialoha lalana ny famafazana ny teninao tompo, mba ho ny sitraponao rery ihany no ho tanteraka ary mba ho tafapaka ao amponay ny teninao. Aoka ianao hitahy ny teninao dia manetry tena eto anatrehanao izahay ka mifondra sy mibebaka satria mpanota izahay. Aoka ny rano Jesosy hanadio anay izay sitraponao rehetra tompo dia aoka ho tanteraka avokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay miantefa amintsika amin'izao alatsinainy voalohany amin'ny taom-baovao izao dia voasoratra ao amin'ny ohabolana 2012 ny 9/7. Amin'izao fiandohan'ny taona izao dia andeha isika hametraka tanjona vaovao dia ny filomona bebe kokoa ao anatin'ny soratra masina. Dia sokafy ary ny baibolinao ka andeha isika hiaraka mamaky ny ohabolana 2012 ny 9/7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ankino amin'i Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Amen. Haverintsika ho vakiana ny soratra masina hanjarantsika nio. Ohabolana 2012 ny 9/7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ankino amin'i Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Amen. Tamin'ny taona 2024 lasa teo iny dia samy nanao izay heveriny ho mety sy mahasoa ny fiainany isika rehetra teo amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Fikasana tsara no ezaintsika no tanterahana ary ny faniritsika dia mba hahita fanambinana sy fahombiazana tamin'izay rehetra natao. Taony nanorina tokantrano, taony nividy tany, taony nanangana trano, taony nividy fiara, taony nividy fitaovana ilaina ao an-tokantrano araka izay fahafany etsetra etsetra. Tsy vita moramora foana ry havana ny fanatanterahana izany rehetra izany, fa nisy tokoa niezaka natao. Tao ny fandaniana ny vola aman-karena, tao ny filofosana sy ny fikirizana. Ny
taona 24 anefa dia taona niavaka teo amin'ny fiainana izao tontolo izao, ary trangany zavatra tsy hay fafana eo amin'ny tantarany zanak'olombelona ny fisian'ny areti-mandringana izay antsoina hoe COVID-19. Olona maro no tratran'io valanaretina io, ary namoizana ain'olona betsaka koa io valanaretina io. Aretina izay tsy mbola nahitana fanafody hatramin'izao, ary mbola mandripaka amin'izao fotoana izao. Raha namarina ny taona 2024 ny zanak'olombelona ka nitsena ny taona vaovao dia ny faly sy ny korana, ny fampiarahaba tratry ny taona vaovao, ary ny fanolotra fanomezana sy ny fampirary soa. Tamin'ny farany taona 2024 no nanomboan'ny fisian'ny tia valanaretina COVID-19 ity. Rehefa tonga ny taona 2024 dia tsy nisy nanam-po izay ho fiantraikany ny valanaretina ny rehetra. Samy ny hevitra avokoa fa mandalo ihany ilay fahasarotana ara-pahasalamana. Samy nanantena avokoa fa tsy hisy ny fiantraikany amin'ny fanatanterana ny fikasana ny fisian'ilay valanaretina. Tsy nisy nanam-po ny voka-dratsy nateraky ny valanaretina ny rehetra. Noho ny fisian'ny valanaretina nefa riavana dia nisy aloha ny fahasarotana ara-pahasalamana, dia napetraka moa ny fahamehana ara-pahasalamana. Ilay fahasarotana ara-pahasalamana nefa riavana dia niteraka olana hafa koa, toy ny fisian'ny fahasarotana ara-tsosialy sy ny fahasairanana ara-toekarena. Nisy ny orinasa izay voatery ny katona, nisy ny nisokatra ihany sainga niatrika fahasairanana, nisy ny mpiasa izay voatery natsaratra tsy fidiny tamin'ny asany. Raha bangona ny zava-misy nateraka ny valanaretina dia fahasairanana nahatratra ny be sy ny maro. Ny farim-piainana izay mba netinety teo aloha dia tsy tafarana intsony mandraka ankehitriny, satria ny fidiram-bola dia lasa ny hena. Tsy nisy nanam-po izao trangan-javatra izao ny rehetra. Tamin'ny fanatanterana ny tetikasa izay natao dia nisy ny findramana vola, nisy ny pikarama isam-bolana izay nisambotra vola ka namerina ny trosa isam-bolana amin'ny alalan'ny karamany. Misy ny nanao asa tena ka namerina ny volany indramina isam-bolana tamin'ny alalan'ny tombom-barotra izay azo. Dia toraka izany koa ireo olona izay nanangana orinasa. Ireo olona rehetra ireo riavana dia tsy nisy nanam-po mihitsy ny voka-dratsin'ilay valanaretina. Ilay fisamboram-bola dia nantenaina mba hitondra fisondrotan'ny farim-piainana, kanjo
lasa niteraka olana indray ilay izy ary lasa nisarika ny olona ho any amin'ny fahasairanana lalina dia lalina satria tsy voaloha ny vola izay nosamborina. Ny tompom-bola manery nefa ny vola andoavana tsy misy intsony. Tsy ny olana ara-bola ihany no azony tsy nampoizina tamin'ny alalan'ity varana retina ity, fa izay rehetra mahakasika ny fiainan'ny olona dia tratrany avokoa. Ny fanontaniana mipetraka riavana dia izao: mba nolanjalanjaina tsara ve ilay tetikasa vao notanterahina? Mba nodinihina teo anatrehan'Andriamanitra ve ireny fikasana sy tetikasa ireny? Tena napetraka teo am-pelatanan'Andriamanitra ve ny fiatrehana ny taona 2024 manontolo? Ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny ohabolana 9 ny 9 manko dia milaza izao: ankino amin'i Jehovah ny asanao, dia ho lavorary izay kasainao. Averina indray mandeha: ankino amin'i Jehovah ny asanao, dia ho lavorary izay kasainao. Ny fikasana rehetra izany dia mila kinina amin'Andriamanitra vao ho tanteraka. Izany hoe tsy mety ho tanteraka ny fikasana raha tsy akinina amin'Andriamanitra. Satria hoy ny Jaona 5:15 ny 5:5: izaho no voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha dinihina tokoa manko ny fizotra ny taona 2024 dia maro ny voany tsy nampoizina. Tsy hain'ny olona ny mamantatra ny hoaviny, satria izao ny voasoratra amin'ny ohabolana 14 ny 12. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany. Ny fahalalan'ny olona koa dia ampahany ihany, satria izao ny voasoratra ao amin'ny Korintiana 2:17 ny 9:7: fa sombitsombony fahalalantsika ary sombitsombony ny faminaniantsika. Andriamanitra iray riandry havana no mahalala ny zava-hitranga amin'ny hoavy. Ny tsy nametrahana ny fikasana tamin'Andriamanitra izany no antony anankiray izay tsy nazahoana ny fahombiazana. Raha tena nifanerasera tamin'Andriamanitra tokoa ianao, dia nasehony taminao ny zavatra tsy maintsy hitranga amin'ny taona 2024 mba hahafahanao mihevitra ny lalaka lehanao. Raha nikasa hiditra tamin'ny fitsamboram-bola ianao, dia tsy maintsy ho nosaka an'Andriamanitra izany raha toa ka nanontany azy marina ianao. Andriamanitra no mahalala fa hisy ny fahasaranana ara-bola, ka tsy ho voalohanao ny vola zay nindraminao. Andriamanitra no mahalala zay rehetra hitranga amin'ny taona 2024 sy ny hoavy rehetra. Ka raha napetraka ao taminy ny fikesanao rehetra, dia izy no manoro lalana anao amin'izay lalana
mitondra fitahina ho anao. Miditra amin'ny taona 2024 isika izao. Tsy misy olona afaka halala izay hitranga amin'ity taona vaovao ity. Misy ny kajikajy izay ataony manam-pahaizana. Tombatombana ihany ireny, fa ny tompony fahamarinana dia Andriamanitra irery ihany. Ny zavatra rehetra mitranga dia mila angalana lesona avokoa. Raha fombiazana no azonao tamin'iny taona lasa iny, dia isaorana ny tompo izany satria nombanao izy, ary antenaitsika fa mbola hombanao mandrakariva. Raha tsy naompy kosa ny fikasanao, dia mila fantarina ny antony. Mbola afaka manarina izay tsy mety ianao amin'ity taona vaovao ity. Mbola afaka manao dingana vaovao ianao amin'ity taona vao mitsidika ity. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao. Ankino amin'ny Jehovah ny asanao, dia ho lavorary zaika sainao. Ny fikasana rehetra dia mila kinina amin'Andriamanitra. Izany no mahalavorary ny fikasana. Izany no ahitana fahombiazana. Rehefa misy ny zavatra kasaina, dia aza maikamaika ny atanteraka aloha. Fa fantaro aloha ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olana mibe sy ny maro makoriavana dia ny fomba fanfantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afaka fantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha tsy mazoto mifanerasera aminy. Mila manana fiainam-bavaka sy mamaky baiboly, ary manana fahamasinana ianao. Ny fiainam-bavaka dia tanterahina amin'ny alalan'ny fitokanam-bavaka isan'andro. Ny fanatrehana ny fanompoam-pivavahana isaky ny alahady ry havana dia tsy ampy ho amin'ny fitombona ara-panahy, fa mila mitokam-bavaka ianao ao atokantranonao. Mila mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra isika. Vao mifoha maraina dia mitokana aloha vao manao zavatra hafa. Amboary ny fandaharam-potoananao mba ahaizanao mandrindra tsara ny vavaka sy ny asa aman-draharaha. Tsy misy aza tao ambany zavatra manko ireo. Hoy ny ohabolana 420 ny 9:9. Ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Isaoran'Andriamanitra ny tombon'andro omeny anao amin'iny fitokanam-bavaka maraina iny. Hibebao ny fahotana rehetra izay nataonao. Havaotsy ny fanoloran-tena. Hapetrao amin'ny tontolo andronao. Mangatà fierovana manoloana ny ota malaky-pahazo, ny fakapanahy sy ny asan'ny devoly. Hapetrao amin'ilay fikasana izay ho tanterana amin'ny taona vaovao. Ny fiainanao iray manontolo mihitsy no atolory amin'Andriamanitra. Ao anatin'ilay fitokanam-bavaka dia vakio ny baiboly. Ao no afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Misy fomba manokana kosa nefa afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay omeny anao araka izay fitarian'ny fanahy masinanao. Amin'ny hariva alohan'ny atorindray dia mbola mitokana mbavaka, manaova fandinihan-tena. Inona ny fahotana nataony nandritra ny andro? Hibebao izany, ary angatao amin'Andriamanitra mba ho afaka. Apetrao amin'Andriamanitra ny alina tontolo sy ny fahombiazana na tsia nandritra ny andro,
ary ny fikasana rehetra. Mikasika ilay fikasana amin'ny taona vaovao dia afaka manokana fotoana ianao handinihana izany eo anatrehan'Andriamanitra. Dia manana fahavononana ny ankatoan'Andriamanitra. Aza manao ota saisay. Ary raha sanatria lava ao anatin'ny fahotana ianao dia tonga dia mibebavy hatrany ary mametra eo am-pitanan'Andriamanitra mba tsy hamerina izany intsony. Ny fanokananao fotoana hifaneraserana amin'Andriamanitra dia lalana misokatra amin'ny fahafantarana ny sitrapony. Aza tapahana mihitsy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Aza tapahana mihitsy ilay fitokanana amin'Andriamanitra. Mety hisy ny trangan-javatra, hanakorotana, fa izao mba tsy ho tapaka mihitsy ilay fifaneraseranao amin'Andriamanitra. Izao moka ange ny voasoratra amin'ny Jaona 5:12 ny 7 hoe: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Tsy ho fantatrao vetivety ny sitrapon'Andriamanitra, fa araky ny fahazotoanao mifanerasera no ahafantaranao azy. Tsy amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra ihany no antony ifandraisana aminy. Ny kristianina rehetra nge dia mila mitombo ara-panahy. Ny fifaneraserana amin'Andriamanitra no ahafahana mitombo ara-panahy. Ny kristianina rehetra koa nge dia miandrandra fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny fifaneraserana amin'Andriamanitra no azahoana ny soa. Hoy ny Job 2:20, mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no ahatongava ny soa aminao. Tamin'ny taona lasa iny dia nisy ihany ny olona nindaosy ny fahafatesana. Ireny olona rehetra ireny ange dia samy naniry ahita ity taona vaovao ity saingy indrisy fa tsy nahatratra. Mba nanao ahoana fiainaram-panahin'ireny olona ireny? Ny faniriany sy ny fikasany dia foana noho ny fahafatesana. Ny olona izay mbola miaina no afaka manarina tsy mety rehetra, na ara-panahy izany na ara-nofo. Izao nahatratraranao ny taona vaovao izao dia aoko ho dingana vaovao eo amin'ny fiainanao. Raha nisy ny tsy nety dia reno sy ahitsio. Ry hava malala ao amin'ny Tompo. Miaina ny taona vaovao sika izao. Ho antsika izay nahazo tombonandro noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola miteny amintsika Andriamanitra hoe: ankino amin'ny Jehova ny asanao, dia ho lavorary izay kasainao. Fantaro ary ny sitrapon'Andriamanitra mialohan'ny hanatanteranao ny asanao sy ny fikasanao rehetra. Aza tao anjorom-bala Andriamanitra, miaraha amina amin'izay rehetra taonao. Miaraha amin'Andriamanitra amin'ity taona 2024 ity. Ny fahombiazana sy ny fitahiana dia miankina amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Hapetraka aminao ny ohabolana 7, ny 15 ka hatramin'ny 19 izay mivaky toy izao. Matokian Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Amen. Mbola hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, miaiky eto anatrehanao izahay.
fa nandeha irery a tamin'iny taona lasa iny tsy namantatra ny sitraponao zahay hanika sy fahombiazana no niafarany fiainanay mamindra-fo aminay ianao tompo noho ny amin'ny fahotanay rehetra sasao amin'ny rano Jesosy ny ota fantatra sy ny ota tsy fantatra sasao amin'ny rano Jesosy ny ota fanahiniana sy ny ota tsy fanahiniana sasao amin'ny rano Jesosy ny ota malaky-pahazo izay mamatotra anay dia omeo fo mazoto mankatoanao izahay hapetraka feno eo ampitananao Andriamanitra ity taona 2024 ity misy tokoa ny fikasana izay tianay ho tanterahana ka raha misy ny tsy mifanaraka amin'ny sitraponao tompo dia sakano tsy ho tanteraka ary aoka izay mifanaraka amin'ny sitraponao rery ihany no ho tanteraka mampianaranay ahay hifanerasera aminao isanandro mampianaranay ahafantatra ny sitraponao misy koa ireo zay tsy salama amin'izao fotoan'izao tompo fangaina ianao hanasitrana azy ireo misy ireo izay sahirana aoka ianao hanome izay ilaina misy ny oro sy mijaly vokatry ny olana maro izay etrehana aoka ianao hitondra fanafana sy famonjena mba hifalihan'ny olonao izay fantatrao fa mety tompo dia tanterao aminay amin'ny anaran'i Jesosy amen ny laharana taroby izay efahantsika mifandray dia ny 034 04 505 39 izao sakafom-panahy izao dia mbola afaka arainao ao amin'ny Youtube re nareo teo sakafom-panahy androany nentiny ny mpanompon'ny tompo Razafy Fleurette, mpitandrina avy ao amin'ny missiona kristiana protestante eto Madagasikara.